Madagasikara lavo ny fangararana sy fahitsiana ara-pifidianana miantsony olo-pirenena tsy hanaiky-lembena ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fifidianana eto Madagasikara fotoana ijoroan'ireo mpisiatra politika anovana ny firafitry ny seny izao ho iramasy. Tsy fanarandalana maro tamin'ny fifidianana be tanàna sambory ireo mpangalabato avoa ireo mijoro amin'ny famarinana ho isiteny indrandriana tsoniaiko. Tsy fifidianana no nisy nanerana ireo komina maro teto Madagasikara ny 2 Desambra lasa teo fa fandromba ampahifana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandrombana sy barofo ara-pifidianana ho ny firaisan-kina androany. Nanampy sy niraitsy-kombakomba tamin'ny fanatanterahana izany ny seny ho ny fanamafisana izy ireo. Zotra-pifidianana feno tsy fanarahan-dalàna ary fifidianana feno osoka sy alabato no nisy tamin'ny komina maro manerana ny Madagasikara. Fanakanana tamin'ny fomba samihafa ny filatsako-vidiana ny kandida, fampiasana ny fahefa-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasa-panjakana ary ny fanana-panjakana nanaovana fampilezan-kevitra nanoanana ireo kandida natolotry ny ao amin'ny fitondrana. Nisy mihitsy azy samy laza hoe zao no kandida mpanjakana, zany ho izy. Fantatrareo zany. Fanokafana tsy ara-dalàna ny listy ny mpifidy ka nampidirina tamin'ny alalan'ny osoka ireo analan'olona amanaliny momba n'le ordonnance zany zay. Fanararotana ny fahantranony vahoaka ka ny vidianana ny safidiny tamin'ny fomba maro samihafa. Fandikan-dalàna sy amboletra maro ny tranga nandritra ny andro ny latsabato toy ny fampiasana ireo bulletin précoché sy ny fitaterana olona maro avy any amin'ny komina hafa hifidy ankeriny ary mbetsaka tamin'ny biro-pifidianana hafa. Teo anatrehan'ireo fandikan-dalàna sy osoka maro samihafa dia tsy nandray ny andraikiny ny seny na kely azy fa nitaza-potsiny. Raha tokony hanao ny fomba rehetra ahitana ny marina sy analany ahihany vahoaka izy dia niazakazaka amoaka aingana ny voka-pifidianana vonjomaika mialoha amin'ny fotoana voalaza ny lalàna indray no nataony mba tsy hanaran'ireo kandida sy ny mpifidy ary ny atoko politika anana fotoana ametrahana amin'ny fitoriana. Noho izany dia tsy fifidianana no nisy nanerana amin'ny komina maro fa fandromba-pahefana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandrombana sy barofo ara-pifidianana natao ary nanampy sy ny raitsy-kombakomba tamin'ny fanatanterahana izany nisy ny araka voalaza teo. Famotena ny komina sy ny firenena iray manontolo ny fametrahana ankeriny be ny tanàna amin'ny tsy famarinana sy barofo toy izao ho ihany ny firaisan-kina. Sarotra noho izany hanantena fampandrosoana. Nanamafy ny firaisan-kina fa tsy manaiky ary tsy hanaiky ny voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osika ka tsy maintsy hijoro sy andray andraikitra hamoana ny tena safidim-bahoaka marina. Voka-pifidianana tsy maneho ny tena safidim-bahoaka marina no vokatra no navoaka ho an'ny komina maro manerana ny nosy. Tsarovy anefany tsy misy be tanàna na lany tamin'ny alabato na osoka ka hitondra fampandrosoana ho amin'ny komina. Noho izany dia fanampitehana ny komina sy ny firenena iray manontolo ny fametrahana ankeriny be ny tanàna toy izany. Koa ambaranay amin'ny fomba ofisiany ho retany ho ren-danitra fa tsy makatoa tsy hanaiky ireo voka-pifidianana azo lazaina alatra tamin'ny alabato soso. Tsy hakatoa sy tsy hanaiky ho iaho aminareo ireo voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osoka ireo izahay
ary tsy manaiky tsy maintsy hijoro sy andray andraikitra ary ady ny fomba rehetra amoana ny tena safidy-boaka mariny. tsy petrapotsiny amin'izao araka izany izy ireo fa noho ny antanatohatra voalazany lalàna amin'ny fametrana fitoriana eny amin'ny fitsarana. nametraka ary mbola ametraka fitoriana miaraka amin'ireo mpirofo eny amin'ny fitsarana izahay mba hofanajana zay voalazany lalàna aloha manatena izahay fa hitsara araka ny lalàna sy ny fahamarinana ary ao anatin'ny fahaleovan-tena tanteraka ny fitsarana mba eny ny feofereranareo ianareo manatena izahay. tandindondoza ny demokrasia sy ny sata republikana eto Madagasikara tsy azo antenaina ny sy ny fifandimbiasa mipahefana raha ny zava-misy ankehitriny. Miantso ireo herivelona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo hitsangana anambatra ny hery amaranana aingana izao famotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena izao. raha ny fifidianana no tanterahana teto Madagasikara hatramin'izay no dinihana sy jerena dia tsy azo antenaina intsony ny isiny zany fifandimbiasam-pahefana na alternance au pouvoir amin'ny alalan'ny fifidianana zany eto. raha izao zava-misy zao dia tandindindoza ny demokrasia sy ny sata republikana eto Madagasikara ary miroso makany amin'ny fanjakan'olo tokana sy ny fitondrana tsy refesy mandidy ny fitantanana ny firenena. noho izany dia miantso ny herivelona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay hitsangana. hifanatony hiresaka ano fanambarana hitambatra ary anambatra ny hevitra rehetra mba amaranana aingana izao fanapotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena malagasy zao. tsy azo ekena ny zava-misy ho ny firaisan-kina vao hitsakitsaka tanteraka ny lalàna velona ary mendrika fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka sy ny fiantsiana ny mpifidy malagasy no atao. tokony tsy anaiky lembenana manoloana zany olo-pirenena tompo-pahefana fa hijoro hiaro ny safidiny. Izay eto ty hoe iny jerevako dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjitra teo zay sisy dia lasa mola izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy fiverenana nakao amin'ny salle 3 za moa tsy afaka mitsofoka ao fa tsy ao amin'ny asa dia nampaninona tsoky le ankizy tao hoe jereo aho io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny inona moa testy teny anjezika no nazahoany an'ilay karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tatambadika tato ry zareo konkonina dia tonga hifidy dia niteny anamako hoe misy olona ihiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa le karapamonjy karapifidianana dia nomeko any zareo teo ako sara salle teo dia manatena tompo fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjominy any antsony dia sarin'le vehivavy tamin'ny voalohany any amin'ny sitsaka any amin'ny riana bahako ry malaiko kely le sary teo zafady ty le manko zenderantina maly aloha zany miantefa mivantana ny vahoaka malagasy sy ny herivelona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny antso ny firaisan-kina hitsangana hifanantona ary anambatra ny hery amaranana ny endrika famotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena. rehefa tsy hamalanay ny vahoaka dia iza no izakany vokany ho ny fanontaniany Ravalomanana marika Front National Éthique Madagasikara androany. Te ampivondrona ny hery rehetra ny tim andeha amin'ny demokrasia sy ny safidim-bahoaka marina ka izay no anaovany antso avo. No mafisy ny Front Ravalomanana nandritra izany ihany koa fa tsy misy fifanarana nataony na tamin'iza na tamin'iza. Rehefa tsy mamaly anay vahoaka sy ny hery velona misy eto Madagasikara dia izy ny lanja ny vokatra rehefa avy eo. Izy ny vomafy satria henoko feo mandeha tseroa
fa manao fifanarahana ty ambata mbola very ko avoaka malagasy tsy hanao an'izany ary tsy hanao an'izany avoaka malagasy mihitsy ka rehefa tsy hoavy mivoaka malagasy na tsy hoavy ny hery velona malagasy dia samy mieritreritsika satria tena sahirana tsisy zavatra azo tena ina intsony amin'izao tsika amin'ny resaka zao fa rendrarendra sy fisesehoana fotsiny sisa misy jereo tsara ny zava-misy iainanao sy iaina voaka malagasy zany ke miantso e ty ampivondrina ny hery rehetra mandeha amin'ny lalan'ny demokrasia andeha amin'ny lalan'ny fifidianana marina andeha amin'izay safidy-boaka marina dia arovana fa tsy andeha amin'ny fitondran'olo tokana tsy andeha amin'ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra tsy natao fitaovam-pamoretana ny foloalinda hoy ny fanamafisany tokony hijanona amin'ny mahatandroka ary ny vozina azy izy ireo alohan'ny mpanao politika no ifampiresaka ka tsy tsabahany ny foloalinda raha izay ny zava-misy mantso izy ery-pamoretana foana no mitrangeto tsy natao fitaovam-pana mpamoretana mihitsy ny foloalinda jereo tsara fa raha ohatra ny tena mpanao politika eny e no miresaka e na miaraka amin'ny fitondrana dia miresaka fa tsy ampiasaina reo fitaovam-pahefany reo reo maramily reo teto ambonin'ny tany raha vao miditsy reo dia ery-pamoretana foana mitranga tokony tsy tsabatsabaka jeonareo tsara ny crise nisy teto tamin'ny 72 tamin'ny 91 maramily zany tokony mipetraka any amin'ny kagerina misy azy ihany dia aleo mpanao politika ifanazava dia miady hevitra dia mazava tsara tsy responsable ka zay le antso nataon'ny secrétaire général teo hoe anareo natao hiary mivoaka sy mifananana nareo no tandroka ary mivozina ary nareo no raha miparafarany anaovana azy fa azy amitsofotsofoka amin'ny fanaovana politika samy miaina anaty fahasahiranana ny rehetra ary tsy misy antena nintsony manoloana ny zava-misy antony antsony izy ireo ny rehetra ampanjaka ny tena demokrasia sy zorana ao amin'ny tena safidy mba hoka marina grave nareo zao girafy nareo lesy enjana mihitsy nareo Save lesy mihinan'ny magany ohatry dia mbola kinarifa lesy gatsarala eko siniraiky bakabadika teny antena mangalatsy kosa lesy bandoroa koa rafa tsy miasa zay le aza unakurga mas mpatsku veze unakurga na roba zaida wate ipatu kwa chapela wetu polisionario chapela wetu adom presioni adom mitaky tsy misy fepetra ny famoana ny Jean Lustre Randria mihoatra izay no samborina ny farany herinandro teo no ny antony tsy mazava ary tsy manara-dalàna ny firaisan-kiny mitaky ihany koa ny fampiarana ny lalàna sy ny fisamborana n'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny osoka sy fangalaram-bato ny baribary hitan'ny rehetra nandritra ny fifidianana be ny tanàna ity vovonana ity mbola tsisy avy aty amin'ny fanoherana ampikorotana ty fitondrany ka mangataka izay androany avoahinareo inamanay misamborona iny raha hisambotra inareo ireo mpangala bato reo ro tokony samborona fa tsy olona mipetraka any anaty tokantrano tsy nanao ninoninona fa betsaka ireo mpangala bato tamin'ny bureau de vote nanerana ny Madagasikara tompolasovoavy reo no samborona reo fa tsy le tsy mbola nisy fifidianana feno sy fanaran-dalàna tahaka natao faranteo hoy sy teny irandriana solony aiko mitazapotsiny lanoloandreo ny seni izay tompona ndraikitra voalohany mpikarakara ny fifidianana midika izany ary pirofo mazava fa nandray anjara feno tamin'ny fangalaram-bato ny seni hoy ny fanamafisany mbola tsy nisy hoa tamin'ny tantaran'ny firenena ny fahasahiny seni nanova ny résultat avy any amin'ny CRMV novaina mbola tsy misy zany tompolasy tovovavy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara ary za sy teny randriana solony aiko tsy mbola ny teny nanotra ny seni fa androany
sako misy manambara amin'ny fomba ofisiala fa nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato nisy teto Madagasikara misy andraiky tsy ny seni ny miaro carnet misy bulletin nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo na tany Dego na tany Mazenga na tany Tamatavy na tany Toliara nivoaka daholo ny boky misy bulletin na nanovana bulletin préconcet aiza ny andraiky ny seni tsy nivoaboaka fotsiny iny fa ny seni tompolasy tombovavy no namoaka niny bulletin ambara navoakanay tamin'ny Facebook natao amin'ny page koa ireny bulletin nivoaka nanerana Madagasikara ireny matory reny nivoaka teo ampelatana ny candidat ny fitondrana niara-niasa amin'ny seni ny fitondrana tompolasy tombovavy. Tsy vitan'izany fa nampiasaina hatramin'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny androm-pifidianana nandray anjara tamin'ny osika ankoatra ny mahalasa herim-pamoretana azy ireo hoy ny fanazavany. Ny miaramila, ny gendary, ny polisy dia natao hiaro ny vahoaka malagasy ary hiaro ny tana firenena tan-dalàna. Ny zava-misy dia zao tsy vita natao hoe herim-pamoretana ny miaramila fa nampiasaina koa handehanana hangala bato eto Madagasikara tompolasy tombovavy tsy ekaitsika izany ary mijoro ny firaisakina tsy manaiky an'izany tompolasy tombovavy. Na hoelana hoaingana tsy maintsy hipotra ny marina. Andriamanitra tsy andry zareo andritsika ihany ary indramiko tenin'ny vondrony eveka iny hoe misy farany zavatra rehetra masina ny tanindrazantsika amin'ny tany républicaine sy démocratika rehefa ny fitondrana tsy mahavita ary tsy manana solution ny zavatra ataony dia mametra mpialana tompolasy tombovavy. Miantsony olo-pirenena rehetra ny tenany tsy raviravitana manoloana ny zava-misy fahiray iny ary anambatra ny hery ho an'ny tena fanovana eto amin'ny firenena ka hipaka isan'ny tokantrano ny fahazavana sy fahasaram-piainana andrandray ny maro ankehitriny. Entitra ary nampitandrina ny fitondram-panjakana ny sekretera jeneraly ny antokontsika io Madagasikara manoloana ny fanosorapotaka ny fanoerana ho mpambolokorontana eto amin'ny firenena. Raha misy mpanakorontana sy fosotra voalohany mahatonga izany dia ny fitondram-panjakana hoy izy. Ok zay ny filazananay mpanohatra fa zay ny mpanakorontana tsy izay tompoko ny mpanakorontana fa ianareo no mitondra korotana eto amin'ity firenena ity. Satria na ny fiainam-bahoaka tsy voavahanareo ny olana, ny ara-tsosialy tsy voavahanareo ny olana ary ny resaka fifidianana hitsabahanareo ka mampitondra korotana eto amin'ity firenena misy atsika ity. Noho izany aza alohan'ny tenenananay mba mahaizonareo no mijery fitaratra mety ve ny zavatra ataonareo sa tsy mety fa tsy zavatra tsy mety ataonareo aty aminay nareo manilika fotsiny hoe nareo mpanohatra ny mahatonga an'io. Tsy misy fahefana ety ampelantanany mpanohatra nanohatra ny fampandrosoana zay tokony ho vita zao fanjakana zao. Ny fahefana mpanao lalàna any fitondram-panjakana zany izy ny maro anisy. Ny fahefana mpanatanteraka izy daholo ny manao azy. Ny fahefam-pitsarana fa inona ny lalàna navoakan'ny mpanohatra na inona ny lalàna navoakan'ny mpitondra ka entina mpandrosoana ny firenena no sakana ny mpanohatra ka tsy afaka natao zany. Dikan'izany ianareo mihitsy tsy mahay ary ianareo mitondra fanakorotana eto amin'ny firenena. Iaro ny vahoaka sy ny fanana no anjara asan'ny mpitandro ny filaminana ho tandroka aro ny voziny saingy ny mifanohitra amin'izay ny zava-misy ankehitriny ny fanamafisana. Lasa herim-pamoretana ho an'ny vahoaka ny fisiany izy ireo ka tsy ahafahan'ny olo-pirenena maneho hevitra na manana ny fahamarinana azy. Lasa fitaovana politika iaro ny fitondrana ny mpitandro ny filaminana fa tsy manao ny asa takiany lalàna amin'izy ireo. Ka mba miantso zay ny feoan'ny fieritreretanareo miantso zay ny tena antom-pisiany mpitandro filaminana mba tena hitandro ny filaminana fa
tsy lasa hery famiretana ka atahorany vahoaka malagasy a tsy ahafahany vahoaka malagasy mitsangana sy miteny tsony ankehitriny fa zay mitsangana sy miteny na miteny vavy zany na maneho hevitra anaty Facebook dia sambosamborinareo ohatran'izao. Jereo zao any misy namanay anankiray rehefa tonga tany zay omaly satria ny samborina izy resaka fanaovana Facebook tonga tao zay tsy navelany tsofoka na nyresaka tamin'ny akory ary ahoana moa tsy ahafahanay mitondra avoka miaro ny olonay ao anatin'ireny problema mahazo azy ireny zay inareo ny sambotra azy antanina tsy fantatra mazavatra ny antony samborana azy zany ve ny tany filaminana tena hoe mijoro ho an'ny vahoaka dia miantso zay akehitriny aokisika mivaly samy tompona andraikitra eto amin'ny firenena manana andraikitrareo manana fahefana zay koa nomeny vahoaka fahefana aloha mba samy ijoro amin'ny fahefana nametrahany vahoaka azy mba tena isian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Tsy tomponantoka ny amin'ny tsy fahatomombana ny asan'ny seniny avy amin'ny fanoherana ho irina Randriamasinoro raha naneho ny heviny amin'ny filazana fa nisy ny pirate ny site web ny seni tsy vao izao io izy no nisy ny tandrevaka tahaka izany nataony seni ka mora ho azy ireo foana ny manodika ny tsy mety ataony amin'ny hafa trango izay tsy azo ekena velively ary toerina tanteraka. Mba alamino re le resaka faniliana ny olona nareo tsy mahay ny asanareo a dia ny vahoaka foana no endrikendrehanareo tsy zahay no ny pirateny compte seni zany ahoana moa ny ahafahanay mitsofoka ao anatin'ny compte seni raha anao an'izany zay nanana fahefana amin'izany a tsy ny voka-pifidianana ny lazainareo fa vitanay melo zany fa nareo nikobokoboliny marina tao a dia nareo namoaka an'ireny zavatra reny avy eo ny compte seni nihity korana nananay fahefana nanokatra an'io na nino na vitanareo ny nanidy azy fa aza endrikendrehana ohatran'izany zahay ary iny zavatra anyseho tamin'ny sabotsy iny a tsy voalohany iny a tadidiko tsara mihitsy a tamin'ny tirazosor natao tao a alarobia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izay fotoan'izay tsy nivoaka teo anaty lista teo ny anaran'ny Yahya Rajoelina fa rehefa aveo namboarina teo va natao saizy dika zany tsy vaovao ny tandrametaka nataon'ny senifa efa mahazatra reny fa rehefa zinareo ny manao azy a dia assumé ny responsabilité anareo fa aza mitady olona fotsiny nareo a anareo manao azy. Ampy izay ny fanapotehana nentina teto ampy izay ny fampahantrana ny vahoaka malagasy mila mijoro ny rehetra ka nambatra ny hery hanohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena no mafisiny sekretera jeneraly ny Timatrany fa tsy fifidianana no nisy teto fa katsikatsi politika nentina nampandaniana kandida mpanjakana. Efa esorina ao anatin'ny tokantranonao zao ny fahazavana amin'ny délestage efa esorina ao tokantranonao zao a ny sakafo ka lasa sahirana ny vahoaka malagasy ray manontolo efa esorina ao an-tranonao zao ny fahafahanao midio satria tsy misy tsonona raha nisasana ary androany esorina eo aminao koa ny fahefana zay tena zo fototra nananao a mametraka olona amin'ny fifidianana ka miantso anareo zay efa tsy fifidianana tsony misy eto amin'ny firenena fa zavatra katsikatsi politika ametrahana olona zay tiany mitondra petraka eo a miantso atsika rehetra andao atambatra ny hery a fa tsy azo ekena ny zavatra toy izao a eto amin'ny firenena. Entitra ny sekretera jeneraly natoko HVM nilaza fa ninina nangalarina ny safidim-bahoaka na fenina ny marina ary nalana taminy ny zo fototra omeny lalàna ny olo-pirenena nandritra ny fifidianana kominaly faranteo tsy takona feny ireo tsy fanarandalana sy osika mibaribary nandritra ny fifidianana nentina nanodinana ny safidim-bahoaka. Heninay hitantsika ary ny ainantsika ny zavatra nisy tamin'iny fotoana iny inona tokoa moa zany nangalarina ny safiditsika vahoaka malagasy tompoko nafeninantsika ny marina ary nalaina tamitsika lay zo fototra omeny nalam-panorenana antsika satria isika vahoaka no tompo ny fahefana marina sa tsy marina zany izany indrindra no ijoroana satria maro ny endriky ny fangalaram-bato na mbola teo alohany famoahana ny voka-pifidianana vonjy maika zay nanomboka tamin'ny zoma lasa tao zany manerana ny Madagasikara. Fantorana amin'ireo fietsika manoitona ny safidim-bahoaka toy ny seho sy ny aina n'ireo mpifita amin'ny faritra ny fampiasana kara-panondrosika ny fampiasana kara-pifidianana tsy ara-dalàna toy ny an'ireo olona efa maty sy ny findramonina nisy ny firaisana tsy kombakomba teo amin'ireo tompon'andraikitra ny ainga teny fotony hatreny amin'ny rafitra mpikarakara fifidianana.
betsaka ny karapalondry hosoka nampiasaina manerana Madagasikara. Betsaka ny karapifidianana zay nalovana Botongero sy nanereserena ny président Fokontany no zaraina atsia betsaka am'ireny reny no efa maty. Betsaka no efa rifindra fonenana nefa nalaina nentina nampifidianana olona ary betsaka ny firaisana tsokombakomba tao anatin'izany. Eo ny anivon'ny Fokontany, eo ny teo anivon'ny birao electoral ary teo anivon'ny seni sy ny ratra mangaika manerana ny Madagasikara. Mifanohitra tanteraka amin'ny safidim-bahoaka ny vokatra fonjomaika navoakan'ny seni ka tsy azo ekena raha ny fanamafisana. Mitaky fijoroan'ny olom-pirenena rehetra izany iarovana ny safidy sy ny lazabato natao. Sarotra ho antsika ny manaiky ny valim-pifidianana zay navoaka tamin'ny fomba tsy manara-dalàna ary mifanohitra amin'ny safiditsika vahoaka malagasy. Izany no anaovana iantso fa mila mijoro isika, mila sahy isika ary mila manambatra ny hery isika satria tsy rary ny itsony ny tsy fahamarinana hoentina ampanjakana amin'ny Madagasikara, amin'ny commune maro samihafa manerana Madagasikara. Tsy rariny ary tsy azo ekena ny fanodirana ny safidim-bahoaka no ny tombotsoa manokana. Tsy anaiky lembenana ny olom-pirenena fa ijoro hatramin'ny farany ary ady ho tombotsoa pirenena. Tsy azo leferina ihany koa ny fisamboran'olona mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy ara-drariny le izy satria be loatra ny alabato zavatra tsy fahamarinana nandeha zany. Dia ny olona aloha zany amin'izao be dia be ny olona menimenina zany amin'izao ny amin'le vokatra ny seho dia ny olona rehefa miantso mihitsy hoe tokony tsy angingina tsony amin'izao na hoe ilamindamina amin'izao. Dia tena hita feno osika sy alana zany tena mbola tsisy fifidianana ohatran'iny fifidianana be ny tanàna iny teto Madagasikara hatramin'izay. Dikan'izany fepetra tokony raisitsika vahoaka malagasy tokontsika hiaro safiditsika hatramin'ny farany satria vao hitsakitsaka tanteraka ny safiditsika mila tsy manaikitsika dia mila mijoro hatramin'ny farany. Ny fahamarinana mihitsy zany ny nina ho vonoina eto amin'izao firenentsika izao. Tena hoe olona manao marina, olona tsy miteny, tsy maninona samborinao nefa mpangala bato sy manao osika sy manao ratsy an'ity firenena ity avela miriorio any. Mila mijoro tsika. Tsy maintsy tratra ny tanjona dia nampanjakana ny fahamarinana isy ny tena fampandrosoana marina eto amin'ny firenena ho ny olom-pirenena. Nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana ny farany herinandro teo ny mpikirakira informatika eo anivony antokotiko Madagasikara Jean-Luc Randriamihoatra raha ny vaovao miely dia ny zava-nisy ny farany herinandro teo dia ny fiovan'ny vokatra vonjomaika tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho an'ny commune Antananarivo renivohitra tao amin'ny tranokalan'ny seni no antony izao fisamborana izao. Tonga nitsidika sy nijery niaraka tamin'ny mpisolo vavany antokotimma ny sekretera jeneraliny antoko sy ny solom-bavambahoaka omaly saingy tsy nety tafahoana tamin'ny Jean-Luc hatramin'ny farany. Tsy ny fanatitava taminy ny délégationna avy amin'ny antokotimma tonga teny an-toerana ny andro ny omaly raha ny fanazavana. Ary mitondra mpisolo vava ihany koa zay antany hijery ny tena zava-misy marina dia rehefa tonga teo amin'ny vavahady zay ny fampiresaka tamin'ny olona teo dia nampiandrasana efa ora maromaro ary dia ny farany moa tsy tafiditra mihitsy zay mba hahafahanay mahalala hoe inona tokoa inona marina tena antony ny samborana azy ary inona ny tena antony hitazomana azy ety amin'ny toby zany. Rehefa nandritra an'izay fotoana zay zay ny andro teo dia nampandraisana fa hoe mbola misy toromarika iandrasana vao afaka miditra any zahay ary tamin'ny farany teo raha moa dia mbola hoe misy colonel iandrasana hiaraka ifampiresaka aminay zay vao afaka miditra any fa ora maro no nijanonanay teo zany fa hatramin'ny fisika miresaka izao dia tsy tafiditra tao mihitsy izahay tsy afaka ny fanatitava tamin'ny Jean-Luc izahay tsy afaka ny fampiresaka izay na tamin'ny tompon'andraikitra tao hoe inona ny olana inona ny antony isamborana azy ary tsy afaka tamin'ny resaka tamin'ny Jean-Luc koa izay hoe inona ny antony isamborana sy nitazomana azy eo mandrakitsika amin'ny resaka izao zany. Any amin'ny tambajotra tserasera aloha zany dia hitatsika reny publication isan-karazany reny tsy fantatra tsony na compte fake na compte tena izy reny fa nisy reny zavatra niseho teo anivon'ny seni
malaza be reny tsy fantatra aloha zay fahamarinana ary zay indrindra ny antonina tonga anay tonga ety atoerana satria zay tsy mihino mihitsy hoe olona mpikambanao any anton'ny antokotiky Madagasikara ny anao zavatra ohatry reny indrindra ny fahafantarana ny Jean Luc manokana tsy ho Jean Luc ary mihitsy ny manao an'izany zany mahatonga anay zavatra tonga ety amin'ny sekretera général ny antoko anay ary amin'ny mahasolona vaovao anay mahatonga anay mitondra mpisolo vava sady ao anatin'ny politika jery sy anontany ny zava-misy marina ety hoe inona ny tena zava-misy marina, inona ny tena antony fitazomana azy fa zay nefa tsy misy tompona andraikitra na iray ary afaka nandray anay sy niresaka taminay ary tsy afaka ny fotoana mivantana tamin'ny Jean Luc mihitsy izahay fa nampiandrasana teo zay ora maro ary dia hoe mbola miandro toromarika sy miandro baiko ary misy olona endrasana zay vao afaka mampiditra anay mifampiresaka aminao. Hatramin'ny androany mbola tsy nazaomba avao ny mahakasika ity fisamborana ity, andrasana arak'izany ny toyiny. Salanisa 970 faingo 470 isanjato sy isambato 970 sy 940 no azony kandida ny antokotiko Madagasikara raha kotondra zaka tokony aina mampionina mitondra larana fahatelo tao amin'ny commune talatany Volonondry. 570 faingo 770 isanjato sy vato 500 sy 940 kosa no azony kandida ny Irmar izay mitondra larana voalohany raha ny vokatra navoaka ny SRMV talatany Volonondry izay mitovy tamin'ny vokatra voango ny kandidato eky Madagasikara araka ny firaketana antsoratra nangoniny. Rehefa namoaka ny voka-pifidianana vonjomaika ampaibe maso anefa ny seni dia nova izany vokatra izany satria nampitomboina ny vato azony kandida Irmar, nampikirakiraina ny isan'ny nampiakarina ny isan'ny vato manan-kery na ena ny isan'ny vato maty ka lasan'ny kandida Irmar indray no nitarika. Noho ny fitsimbadian'ny voka-pifidianana navoaka ny seni ny alakamisy teo dia mitaky ny isiny fanazavana amin'ny nahafany seni nanova ny voka-pifidianana teto amin'ny commune talatany Volonondry sy ireo andinin-dalàna nahafananao izany ireo olo-pirenena eto talatany Volonondry. Navadiky ny seni ny safidinay hoy ireo poniny nandresy ny kandida natolotry ny tiko Madagasikara raha kotondra zakatoky raha ny vokatra navoaka ny SRMV kanefa rehefa namoaka ny seni dia lasan'ny kandida Irmar indray no mitarika ka antony mahatonga ireo vahoaka nanao ity etsika ity omaly. Voalohany ny alahady fa 5 volana Desambra taona 2024 lasa teo no nivoaka vonjomaika ny vokatra teo anivon'ny SRMV ka toy izao izany vokatra izany. Vato manan-kery dia 270 sy 700 sy 5,000 ny azon'ny kandida larana voalohany Ioby avao vavonana Irmar dia 500 sy 900 sy 2,000 na 45,99%. Ny vato azo larana faharoa ritsy ao amin'ny fivoy dia 970 sy 700 7,57%. Ny vato azo ny kandida larana fahatelo toky tiko Madagasikara 970 sy 920 na 46,44%. Marihana fa tsy nisy anomaly, tsy nisy korotana, tsy nisy ny fanamariana tany anaty PV nandrindra ny androm-pifidianana fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana tamin'ireo birao fandatsahambato 320 teto amin'ny commune ny talata Volonondry. Nitarika tamin'ny isa 920 ny kandidatiny raha ny Irmar kosa no manaraka azy ireo teo anivon'ny CEC zany na teo anivon'ny SRMV. Tao arin'ny famohana ny seni ny vokatra vonjomaika ampahabe maso ny zoma fa 20 Desambra taona 2024 lasa teo anefa dia akory ny adagana fa dia nivadika ny voka-pifidianana ka dia nitarika indray ny Irmar larana fahatelo larana voalohany. Raha 270 sy 700 sy 5,000 ny vato manan-kery teo amin'nivon'ny SRMV dia lasa 2,700 sy 5,000 izany rehefa mivoaka ny vokatra teo anivon'ny CNI. Ka nampitahina izany ireo vokatra teo anivon'ny SRMV sy teo anivon'ny CNI ireo dia ireo vato maty 730 no natao vato manan-kery indray ka nanampina ny isa azon'ny kandida larana voalohany an'ny Irmar ka nahatonga azy ireo hitarika indray teo anivon'ny CNI. Nitaky ny famerenana ny fanisambato eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ahafana mamoaka ny vokatra tena izy ireto olo-pirenena mpiaradia amin'ny kandida raha kotondra zakatoky. Mitovy ny vokatra navoaka ny SRMV sy ny PV eto ampelantanan'izy ireo izay samy manapirofo
ny fandresen'ny kandida natolotry ny tiako i Madagasikara atao amin'ity commune ity raha ny fanamafisana. Mangataka izahay fanazavana ny amina fanaseliana lova mivoaka-pifidianana sy ny lalàna na ahafahana natanteraka izany. Faharoa, mangataka izahay ny amerenana fahasambato eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Fahatelo, mahatoky tanteraka amin'ny fitsarana izahay satria tsapanay fa manao ny asany araka ny tokony izy ireo. Tsy ekena ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka satria ny vahoaka no nanao isafidy io ho iatrany ny fanamafisana ireo vahoaka. Raha antsika malala tsara fa izany be ny tanàna zany dia vidiny ny vahoaka fa tsy mbola ho anatarana ohatra min'ny filomoko tany koa tendren'ny chef district tsy nisy izay tsy nalala teto amin'ny commune Talata ny Volonondry ny andro ny faraka 12 Desambra teo farafatarana teo amin'ny tamin'ny 7 ariva teo satria fokotany 14 neto tsy nisy izay tsy nafantatra hatramin'ny ankizy majinika fahalarana fahatelo ny tarika ny elanelamasa amin'izany dia fa 9 ary ho an'izay miconnecte tsy nisy miconnecte zany fa ny numéro fahatelo ny teny misaotra an'Andriamanitra izahay dia ijoroana hatramin'ny farany io fa anankiray na anankiray raha ny safidim-bahoaka tsy nalany anay dia nanaiko izay faharesy fa raha izay kosa ny maresy na olona anankiray ary dia asio vidiny fa izany natao hoe fitondrana demokrasia aza manao tsinitsinina ndravo fitondrana misy eto Madagasikara na hatrany amin'ny fitondrana faratapony ambony ihany fa tato anatin'ity fitondrana ity vao misy an'izany hoe safe pokotany tendren'ny safe district. Dia raha antsika malala fa ny safe district ny fitondrana fohy be no manendry anazy na reo zany tianareo rehefa hoe resy aloha dia manaiko hoe resy ajaina ny safidy. Nanamafy ireto vahoaka ny Talatany Volonondry ireto fa tsy anaiky hatramin'ny farany izao fanodikodinana ny safidin'izy ireo ataony seny izao andrasana ny fivoaram-baovao. Nampivaraontsana ny endriky ny fifidianana ho be ny tanàna natao farany teo iny hoy ny Transparency International Initiative Madagasikara tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao anabaka nataony. Isan'ny endrika ratsy ny tsy fampin'ny fahitsiana sy ny fangaraharaana. Manameloka mafy ireo tsy fanaran-dalàna ny alatra sy ny fanodikodinana samihafa manimba ny zotra-pifidianana ny Transparency International. Ny tazona larana voalohany ny kandida larana fafito raha ny vokatra vonjamaika navoaka ny seniny 20 Desambra teo. Saingy ny sabotsy dia nisy fiovoan-javatra tsy fantatra ny kalan'ny seny ka ny famadika ny valim-pifidianana hoy ny fanamariana ka ny kandida ny fanoherana no nahazo ny salan'ny sabetsaka. Nampametra-panontaniana moa ny Transparency International ny amin'ny hoe iza ny valim-pifidianana marina. No miloha ny Transparency ihany koa ny fanampina isa ireo mpifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance tetika izay manozongozona manontolo ho ny fahamarinantoerany fifidianana ho ihany ny fanamariana. Namotika ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny zotra-pifidianana ary nampiasa saina ny amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny feon'ny mpifidy ny fampiasana ordonnance ho iatrany ny Transparency International izay manameloka ny fomba tsy mazava nataony seny tamin'ny fikarakarana ny voka-pifidianana sy ny tsy fahaizana miaro ny voka-pifidianana. Tsy miaro ny fanjakana tan-dalàna sy ny vahoaka maso-mandidy ny seny hoy ny fanambarana rehefa nanaiky ny lefitra tamin'ny tsindry politika. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantso ny rehetra ny olom-pirenena ireo mpiaro ny zon'olombelona ireo mpiaro ny demokrasia anda iny voka-pifidianana iny Transparency International raha tsy tafaverina amin'ny laony ny fangaraharana sy ny fitandronana ny fahitsiana. Miantso ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izay nandray anjara sy nanampy an'i Madagasikara tamin'ny fampitaovana na natontosana ny fifidianana ihany koa ny Transparency International mba hitako ny tamberina ndraikitra sy ny fanazavana ampahibe maso avy amin'ny seny sy ny gouvernemanta manoloana ireo fomba tsy vanombanona ireo. Tsisy demokrasia roborobo ho ihany ny Transparency International nanamafy ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Tsisy demokrasia roborobo ho ihany ny Transparency International nanamafy ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanodikodinantsaina. Eloka be vava ny fahanginana manoloana izao tranga izao ho ihany ny Transparency izay miantso ireo kandida enina hafa ny faninana mba samy amoaka ny voka-pifidianana ananany. Ankoatr'izay dia melohy ny Transparency International tanteraka ireo endrika fampitahorana, fanampenam-bava, fanasazinana valifaty amin'ny olom-pirenena, mpanara-mason'ny fifidianana, mpanao gazety, mpiasan'ny seny miaro amin'ny fahamarinana. Tsy azo hoe adimbarotra ny mangarahara sy ny marina
hoy ny Transparency International ka ny tsirairay no tsy maintsy manao izay tandrify ananganana ny demokrasia. Toerina ny valifaty ary takina ny marina hoy ny Transparency ka miantso ny olom-pirenena mba omalina sy tsy anaiky lembenana manoloana ny fanodikodinana sy ny fanarota-pahefana. Tsy nitranga ny olana amin'izao fotoana io raha tokana naiky ny fangatahana sy ny fitakina izay nataon'ireo mpisehatra politika nanomboka ny taona 2014 ny fitondrana. Isan'ireo fitakina tamin'izany ny fanadiovana ny tokotanim-pifidianana. Voaporofo ny fandavan'ny fitondrana izany sy fanadiovana izany ankehitriny fa tena tsy vonina ny anao fifidianana madio izy ireo. Zary fifanomezantsiny sisa no misy eto amin'ny firenena rehefa fifidianana tahaka izao hoy ny antoko MFM. Nangataka ny mpanao politika tamin'izay fotoana izay hoe andao diovina ny tokotany. Nangataka ny fiarahamonim-pirenena fa ny mpitondra fanjakana tsy manaiky mihitsy ny anatanterahana ny fanadiovana ny tokotany. Ao raha tsy tetena mbola hiditra amina fifidianana madio sy mangarahary sika amina fifidianana atao eto Madagasikara. Zay fotsiny aloha ndresahako amin'ny ankapobeny zany manerana Madagasikara dia io rahantsika mahity io le izy fa maloto ny tontolo-pifidianana misy eto. Voaporofo izy zany zao, voaporofo tsy misy azo fiainana mihitsy fa eo mo mifanendrikendrika PDB mifanendrikendrika avy amin'ny mpanohatra ko mangalatra, avy amin'ny fitondrana mangalatra, izay angely ny teneniny fa maninona raha kapoka indray mandeha izy io hojerevantsika dia anao fifidianana madio sy mangarahara amin'izay tsika rehefa tsy nekena moa zay izao ny vokany. Na ny olona fitondrana azy tsa ny akamaroany tsy misamitafy lamba amin'ny fitondrana fa manao indépendant ny akamaroany. Izay zavatra zay dia hita taratra zany. Misy ao raha anjarantsika zany mieritreritra ny fanaovana politika misy eto Madagasikara ny tontolon'ny fifidianana misy mihitsy le tokotanim-pifidianana mihitsy amin'ny ankapobeny. Manaporofo ny fikonkononana alatra Goavambe ny firosoana tamin'ny fampiasana ordonnance tamin'ny fifidianana be ny tanàna iny hoy ihany ny MFM. Efa nampiasaina ary isan'ny teraka olana teto ny fampiasana ordonnance ka antony nampiatona ny fampiasana azy. Tsy natao izy ianao tamin'ny fifidianana indroa meto maninona izy natao amin'izao fotoana izao. Le ordonnance tsy tokony ho atao rehefa tsy tafiditra atao anatin'ny lista ny karakara dikan'izay CNI mety tsisy ny lana azy zay ny asan'ny CNI ane mampiditra n'ireo olona rehetrarehetra zao ka maninona misy zavatra mitranga indray aty aoriana hoe zay tsy tafiditra dia afaka maka ordonnance dia ampidirina indray any amin'ny CED ny anarany rehefa avy eo dia zay ataoko hoe tsy mety ny fandraisana anjaran'ny antoko politika izay miazakazaka amin'ny fifidianana le lalàna amin'ny feny ny fifidianana mihitsy tsy mety amintsika. Izay ka miresaka ordonnance ianao hafa ny vokatra navoaka hafa navoaka ry amin'ny anina tsy mahagaga zany satria ny fampiapanga zay kely mifampiapanga ny ataontsika eto mifampiapanga satria tokony andraikitra voalohany CNI izay manana ratsa mangaika ao anivon'ny fitondram-panjakana ny ety amin'ny fanoherana dia mpitaza-potso mijery mpifaninana mpandray anjara ka zay tapaka eo dia zay ka ny fijerevako azy zao io vokatra misy ao Antananarivo renivohitra io tsy lehibe ny Antananarivo renivohitra mihoatra amin'ny Madagasikara nanaovana inona moa izy tao confrontation tamin'ny ny andron'ny amiral Lideratsiraka sy ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana zany. Ataoviny fotsiny confrontation olona reo manana PV angereo dia zay resy eo dia mba mangina amin'izay fotoana zay fa io fa matoa tsy manao confrontation ohatran'io zany dia ao raha mialo zay ihany mangataka le antoko mpifaninana hoe ataoviny confrontation avoay ny confrontation tsy ampy atao herinandro zany dia hita ny valiny zany fa matoa anao tsy manao an'izay dia ao raha averiko tsara zay resak'izay. Raha tsy ahivina dia Antananarivo renivohitra no namoahana ordonnance betsaka indrindra tamin'ny fifidianana 1 Desambra teo iny. Mitotaly 7,703 ny ordonnance navoaka ho any Antananarivo renivohitra ka loha laharana ny boriboritany faefatra 7,703 faharoa ny boriboritany voalohany 7,904 ary fahatelo tamin'ny fahamaroan'ny olona nifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance ny boriboritany fahatelo
700 sy 400. Mila atsaraina ny rafitry ny seni raha te azo vokatra madio sy mangarahara arekendrehetra hoy Ignace Randrianirina. Teo ampelantanan'ny ministeran'ny atitany ny fikarakarana ny fifidianana tany aloha, saingy niteraka olana goavana teto amintsika izany. Ankoatra izay, mbola ny ratsa mangaiky ny ministeran'ny atitany no mandrafitra ny seni eny anivon'ny fokotany sy ny distrika, ary izao iarahantsika mahita zao ny vokany hoy ny fanazavana. Mila fanovana rafitra ny seni ka mba tsy ho mpitazapotsiny intsony ireo mpisehatra politika rehefa raharam-pifidianana toy izao hoy hatrany ny enambarany. Dia hoy za hoe veromonoka ny raha latsaka teto amin'ny firenena ty ny adino an'izany rehetrarehetra zany, satria tany amin'ny ministeran'ny atitany izay voafihan'ny fanjakana izy no manindro ny ministra ny atitany tamin'izany fotoana izany nanao ny fifidianana, ary ny vatonao dia tsy tonga any ambanivohitra lavitra any. Izay anie ny orana tamin'ny ora, izay ve ny tedavitsika ho averina fa ny fanatsarana n'ilay tontolony voamera amin'ny maleo tena mikasika amin'ny fifidianana ny tokony ho atsaraina. Mbola mbany fifihezan'ny ministeran'ny atitany nge ny district, ny délégué d'arrondissement, ny fokotany mbola tsindrindry zany. Izay ny olana ny akapoeny eto amintsika ka aza atsikakitsika raha miembotra amin'ny firenena, miembotra amin'ny resaka demokrasia, miembotra amin'ny fampandrosoana rahateo-karena, miembotra amin'ny rehetrarehetra. Nefa ny mpitondra fanjakana dia milaza fa voalohantsika mahazo lokotsika amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Fotoana in'izao izoron'ny mpisehatra politika rehetra anamafisana fa mila fanatsarana zotra-pifidianana sy ny firafitry ny seni eto amintsika hoy ihany Randrianirina Ignace. Overzo hatrany ny mpisehatra politika sy ny vahoaka malagasy raha izao zava-misy izao no mitohy hoy hatrany ity mpanao politika ity. Etsy ankilany dia nanamafy ny tenany fa tokony ampandefitra ny ambopony fitondram-panjakana mba hisoroana ny korontana eto amin'ny firenena. Taorian'ireo andiany roa voalohany tamin'ny comédie musicale Vaovao Mbs Alatsinainy dia aseho antsehatra ny 20 Desambra ho avy izao ny andiany fahatelo izay karakaray ny Centre d'Evangelisation de Madagascar na ny CEVAM. Nanomboka tamin'ny taona 20 sy 2000 no nilalaovan'ireo mpiatsehatra ny comédie musicale Vaovao Mbs Alatsinainy ka ny andiany voalohany dia nanasongadinana ny fanjavonan'ireo mponina ety antany. Tamin'ny eritaona kosa dia nampitondraina ny lohateny hoe la grande tribution niseho izay nampitola gaga ny rehetra ny lentany. Amin'ity andiany fahatelo ity kosa dia ny vaovao mahafaly ny fahatongavan'i Jesoa Kristy no avohitra etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Tanjona ny ahatsapany rehetra fa tsara ny fidirana an'Andriamanitra hoy ny teo anivon'ny CEVAM raha nitondra fanazavana momba ity etsika ity. Azavaiko le mahatonga azy comédie musicale 1, 2, 3 fotoana samihafa mifanaraka fa tsy hoe natotò fotsiny. Ny voalohany zany tantarany fiavian'i Jesosy avy any an-danitra akany mpino. Le comédie musicale 2 dia ny zavatra mitranga eto ho an'ny olona zay tavely eto tany zay tsy tafakatra satria araka ny voalazaka tamin'ny voalohany hoe tsy nomana tsara. Ary le comédie musicale 3 dia tantara ny fahampakaram-badin'ny zanak'ondry ny zavatra rehetra miseho any an-danitra ao aorianan'ireo anankiroa ireo sy ny zavatra anaraka ety an-tany ao aorianan'ny fety any an-danitra dia isotohiny ety an-tany. Tsy voatery nanaraka ireo andiany voalohany sy faharoa vao mahazo ny tiana oresana ao anatin'ity andiany fahatelo ity hoy hatrany ny fanamafisam-panazavana natao ho an'ny rehetra ary tsy hanavana ny fampisehoana hoy hatrany ireo mpikarakara. Izy tsy teo izahay ny zay zany natonga ty centre naitsangana sy natanteraka zao zavatra rehetra zao izay ny hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe izao olombelona nofononoko ho izao boka ny hitondra fiderana ho aho. Dia natonga vanao eo zany amin'ny fahatevony io hideran'Andriamanitra amin'ny mahainao anao. Tsy akijerijery fa samy manao daholo ny olona dia mideran'Andriamanitra io zany amin'ny mahainao. Dia izay mino hoe ny olona tsy raray avy nomen'Andriamanitra faiza manao unique. Zay ananako tsy anananao, zay anananao tsy anananao dia no amin'io anao dia olona fonon'Andriamanitra samy hafa ianao dia hitondra fiderana.
dia io zany anatanterahany zay rehetra tonga eo hoe idiran'andriamanitra amin'io fotoana io dia efa miloha iny dia vita iny a dia miditra amin'ilay koméditsika totalan'le voalohany a eo amin'ny adiny ray eo zany a ny tapany voalohany. Etsika fitoriana filazantsara ho fanairana ny tsirairay no atao malalaka ny fidirana ho andrehetra amin'ny fampisehoana io izay ahatra adiny roa raha ny fanazavana voaray. Somebiseby amin'ny fiatrena noely ny isa-tokatrano satry ny anao noely miavaka saingy miaina ny fahefa mividy sy ny fahafahana manao izany ho an'ny isa-tokatrano tsy mandeha ny tsena raha ny fanazavana ireo mpivarotra ny manontany no betsaka na misy aza ireo fianambidy atao dia misalasala ireo mpanjifa noho ny tsy fahampininy oentimanany. Ny hitako olana zao anay manokana dia ny fisalasalan'ny olona fieritreretana hoe rehefa akaiky ny fety dia miakatra ny vidin'entana. Zay nefa dia miezaka foana hoe manao offre rehefa fety dia mifalohatra kely amin'izay ny tena zava-misy hoe manena vidin'entana manao offre promotion manome fanomezana koa mafety ny noely anazy dia mazava ho azy zava-dehibe hoe manome fanomezana dia misy foana ny prix réduit na ny promotion ataondreo mpandray anjara dia anisan'io anetananay ny olona hoe aza misalasala fa misy foana ny offre sahaza ho anareo amin'ny sehatra karakaraina ohatr'izao dia amin'ny fahafahampoan'ny mpanjifa ny tena tanjona. Ankoatra ny fihenam-bidy dia miezaka manatona sy manakaiky ireo mpanjifa ireo mpivarotra izany dia mba tsy hiteraka fatiantoka na ho an'ireo mpivarotra na ho an'ireo mpikarakara ny etsika. Miezaka manatona ny mpanjifa aloha voalohany indrindra zay ny antony safidianana manokana ny toerana tety hoe manatona manakaikikaiky kokoa amin'ny mpanjifa ho andreo izay tsy afaka mandeha makany Panaville zany dia manantona izahay dia mba efa afaka ny embouteillage afaka ny déplacement ao koa ny offre promotionnelle BDB izay ka atolotra ireo mpandray anjaranay ireo misy fihenam-bidy misy ny dégustation natoerana tsara be ohatr'izao ohatra dia gratuit tsisy vidim-pidirana fa ny olona koa matetika mieritreritra hoe sao dia misy vidim-pidirana tsisy vidim-pidirana fa ohatra ny tsena rehetra ihany tonga ianao dia misy dégustation offert misy ny fihenam-bidy maro isan-karazany.